hovanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina. Eneny tonga ndray fotoana izay raha atsika zorin'Andriamanitra fa nomeny tomponandro tsika mianakavy dia nahatratra indray izao fotoana iarahana eto amin'ny japeo ny radio Don Bosco izao anatin'ity fandaharana fanaratsika isan-kerinandro ity izay dia tsy tara angambany neny tsy mampanino sao vao tafaraka aminareo dia miaraba ny ray rehetra, ny ray niteraka, ny ray nitaiza, ny ray ampanahy izay ny kolokolo an'izany amin'ny fomba rehetra. Io tsy avahana le izy satria misy mikolokolo tompo-toerana fotsiny fa tsy tompon'andraikitra dia mba iny andro anankiray iny mba tonga saina azy hoe tena ray tokoa izy na eo amin'ny toetra, na eo amin'ny fisainana, eo amin'ny andraikitra izay raisiny dia mivampitona tahaka ireny mba atonga saina ny ray tsirairay avy na manatanteraka izy na tsy manatanteraka dia didisiny andraika dia ny firariana dia hoe Andriamanitra manakaripahasoavana no anome azy tolotsay maharanitra avy amin'ny fanamasina mba azo manatanteraka ny adidisiny andraikiny amin'ny ankohonany. Dia ny fandaharantsika toy ny mahazatra antsika hatrany dia manana 20 minitra eo tsika anatanterahantsika ny famelabelara-kevitra ny eo amin'ny lafiny teknika Yardiva nambinina stadi kosa no mikirakira ny lafiny eo amin'ny resaka sary ny mpanabe ny général Désiré Philippe Ramakavelo no manao famelabelara-kevitra ary mirary ny sosiny tsara ho antsika rehetra manarafinaritra ny ora izay irahana ao anatin'izao fandarana izao mba hovanina toko. Mba hovan'Andriamato Flavien, mba hovan'Andriamato Arliva, mba hovan'Andriamato Nambinina, mba hovan'Andriamato Dadie ary mba hovan'tsika rehetra manaraka ny fandaharana tompoko. Ya, andao tsika no famitinana kely na tsy ihany koa ny zavatra nataontsika tamin'ny heriny. Ya, ny tsy moa dia tsy azo adino satria mpamisana amin'ny zavatra izay tianao resantsika anio dia ndresadresaka ny fanaovantsika farany teto Andriamato Flavien dia le hoe mila fahavononana sy fahalalana tsara ny haharay sy ny hahareny. Mila fahavononana. Everiko fa tena ny ilaina ny resahana an'izany loha hevitra izany satria maro amin'ny tanora mihitsy no mihevitra fa rehefa tonga amin'ny taona tokony anorenany tokantrano izy dia mandeha ho azy izany hoe maharay na mahareny mba tsy tenenako mihitsy keo ary ny hoe mahavady. Izay mantsy isika teneny satria nisy olona niresaka an'izay tokoa satria mahina antsika miresaka foana izy hoe ny maharay sy mahareny foana ny resantsika teto hoe ngany mahavady aloha tsy mbola homanina zay voaray voreny. Eny izay indrindra nge ny mahavady ka zay ny mahavady io ny hoe manomana ray ny fanabeazana efa napetrakantsika foana Andriamato Flavien teto amin'ity fandarana ity fa natao hoe fanabeazana dia fanomanana ny zanaka ho ray tompon'andraikitra, ho reny tompon'andraikitra ary ho vady tompon'andraikitra tena izay mihitsy manomana azy ho ray ho reny ary ho vady. Izay zavatra tsy hitanao intsony eny izany amin'izao fotoana izao hoe izay no mahatonga antsika tena nanavaka tsara Andriamato Flavien hoe ao ny atao hoe tompo-toerana izay ny tenany fotsiny mihatsara ny fiainany mety mivelatra fa ao le ataontsika hoe tompon'andraikitra izay mihatsara ny fiainany mivelatra fa miaraka amin'izay koa ny vady-aman-janany sy ny ankonany. Izay ny tena nanavahantsika azy mihitsy hoe hafa ny atao hoe olona tompon'andraikitra mitondra fahatsara-piaina ary izay no nahatonga antsika nanao ny fandarana hoe mba hovanina hitondra fiainana tsara, hitondra vokatra tsara fa le tompo-toerana aloha dia izay tompo-toerana izay fotsiny izy fa tsy dia misy hoe manatsara ny fiainan'ny olona ary teto efa napetrakantsika tsara fa hoe matoa miteny hoe tompon'andraikitra dia misy fahatsara-piainana. Fa raha vao misy hoe tsy fahatsara-piainana fa fahoriana, fahantrana, fijaliana tompo-toerana tsy manambany an'ilay olona fa dia fampatahivana amin'ny fotsiny hoe ianao izay manaraka ny fandarana izy Andriamato Flavien io ve tompo-toerana sa tompon'andraikitra ao anivon'ny ankonana na any amin'ny toeram-piasana na eo amin'ny fiarahamonina izay koa nge apetraka indray ilay olona tena tsy mahatsiaro mihitsy fa hoe heveriny fa hoe ny lehibe ny fokotany ihany ny tompon'andraikitra na eo amin'ilay toerana izay mponina ao anatin'ny fokotany koa dia manana an'izay andraikitra daholo fa tsy hoe tompo-toerana fotsiny fa tena tokony ho tompon'andraikitra daholo. Izay zany anisan'ny tena zava-dehibe koa hoe mila tena fanomanana ary le fanomanana azy dia izay le fanabeazana ary ny tetety koa tika efa namerimberina foana Andriamato Flavien fa ny sekoly fanabeazana ho ray ho reny ho vady dia ny ankohonana fa tsy ny any an-tsekoly
any fitaizana iny any rehefa navahantsika taro ny atao hoe mitaiza dia manomana olona hahazo fahaizana amampahalalana ka azahoany mari-pahaizana ara-panjakana azahoany asa toerana zay le izy napetrakantsika tsara fa ohatsy ny tompona ndraikitra sady mety ho tompo-toerana fa ny tompona toerana tsy voatery ho tompona ndraikitra ay aloha dia dao avahana tara ka tena hoe mila fanomanana io ary zay nefa nataotsika hoe ny atao hoe fanomanana azy a dia teny zay hoe fanabeazana indro dada sy niny io a no sehatra hoe sekoly ny fiainana zay ny any tenenako azy sekoly ny fiainana ho anivony tokantrano ka zany hoe vady tompona ndraikitra zany ho ray tompona ndraikitra ho reny tompona ndraikitra zany tena milaza aminao andre matofy laviako ny akamarony olona ane ka tsy zany matoa misy le mangataka fiainana ny trano matoa misy le olona hoe mitady vahaolana amin'ny alalan'ny serasera mitambazotrany sy ny sisa dia tena zay mihitsy fa zany matetika eto dia miteny foana tsy mbola kivy foana aloha tsika hatramin'izao na dia hoe fa ahoana ary reto olona reto fa fovinana nanaovana tezana dia tena ohatra ny voazao izy ka tsy maninona anie zany tsy maninona fa aleo taraty zay tsy misy fa eto ohatra ny ararotiko kely fa saika adiniko saika teneniko tany ambolohany fa adiniko le hoe manamafy n'le fiarabana nataonao teo ary tena ialako tsiny mihitsy le olona be deaibe nandifa fiarabana na tamin'ny alalan'ny tambazotrana na tamin'ny alalan'ny telefona na tamin'ny alalan'ny message isan-karazany fa tena hitako hoe manam-pitiavana lehibe nareo dia zany fitiavana lehibe ananareo zany eny ho valian'Andriamanitra amin'ny fahasoavana sy ny fitahina aminareo tsirairay fa miala tsiny tompo raha ohatra ka tsy afaka namaly tsirairay fa be loatra le tsy hoe be loatra betsaka ary betsaka mihitsy ka zay ny ataon'ny vadiko ary miteny hoe tsy arako tsony tsy zavatra ty vo maneny le telefona ny mandindra le message ozy ny vadiko mantsy hoe zaranao ary ianao mba tian'ny olona mba tsy tena le tianao amin'io zay rafonzay ka zay zany tena ovana azy ka eto ny androany ny anisany efa andresantsika ihany tamin'ny heriny dia matofy laviany dia hoe akaiky ny akatoky ny fetin'ny fahaleovatena ny fiverenana enimpolotonytsika fa ny zavatra tena nomanina androany dia hoe aizahoaiza ny fahaizana mapita Soatoavina andao miainga avy any amin'ny Soatoavintsika sady mba hoe itsahivina an'izany hoe faha-enimpolotona sy ny herenan'ny fahaleovatena zany tetika dia efa niteny foana andre matofy laviany fa ny Soatoavina Malagasy dia ao amin'ny kolotsaina no ahitana azy sy ao amin'ny kolom-piarahamonina no ahitana azy ary nitovy ihany any amin'ny kolotsaina amin'ny kolom-piarahamonina satria ny fototry ny kolotsaina Malagasy sy ny kolom-piarahamonina Malagasy dia miainga amin'ny hoe fanajana sy fanajana ary efa manazava zay foana tsika eto dia hoe matoa ajaina ny zavatra dia tiana zany hoe raha ny tena marina zany na ny kolotsaintsika na ny kolom-piarahamonitsika dia fitiavana ny fototra ary tsika raha vao miteny izany eto dia tonga dia be ao an-tsaina ny hoe miendrika Andriamanitra fitiavana nataony ao amintsika raha namorona ny olombelona zany hoe tsika io tena voany am-boky ianao dia mila fitiavana mandra-pahafaty zay fa nitenentsika teto foana zany hoe tena azo lazaina hoe olona tena mampalahelo indrindra zany olona hoe tsy mahay mandeho fitiavana manome fitiavana ary tsy mahay mandeha ary misy anefa zany andre matofy lavia ny antony dia nontsy fahalalana nontsy fahafantarana ka zay aloha dia efa apetraka tsara hoe ny Soatoavina Malagasy otra dia fanajana fifanajana zany hoe midika hoe fitiavana fa tsy vitany hoe fitiavana raha vao miteny zany fanajana sy fanajana zany tsika andre matofy lavia mbola mbe ao an-tsaina indray matoa miteny ianao hoe manaja dia misy fanarahan-dalàna zany hoe ny Malagasy zany dia olon'ny fanarahan-dalàna olon'ny fitiavana dia gaga ianao hoe maninona tsika no ohatran'izao nefa zay ny tena fototra Malagasy tsika mihitsy manara-dalàna ary manam-pitiavana noho le hoe fifanajana tsara nge ny resahana an'izany satria ohatrany hoe adintsika mihitsy le izy ary nefa ahitana zay le Soatoavina zay ataon'ny Soatoavina zay dia miainga amin'ny fanabeazana ataoko hoe fanabeazana sy fitaizana satria nyfameno reo ny ray ao an-tokantrano ny ray any an-tsekoly ka le Soatoavina tena voalohany indrindra le nitenentsika teo le hoe fanajana io dia efa nresantsika lava be mihitsy hoe inona moa le hoe fanajana mitomboka amin'ny tenanao manaja ny tenanao ary teto tsika nasaika miteny zany hoe mitomboka amin'ny teny zany dia fanadiovana fidiovana zany hoe misasa zany zavatra totra zao ka tonga ny coronavirus tsy manasa tana tsy maintsy tena hoa miverina amin'ny zavatra tena hoe tsy maintsy iaina misy raha mbola tsy misasa tanana eny ka le misasa
tsy ny tanana ihany fa ny vatana zay le hoe mandro. Rehefa madio ny vatana dia tokony adio koa ny akanjo. Rehefa madio ny vatana sy ny akanjo dia naverimbe antsika teto foana ndraiky hoe misy fiantraikany amin'ny toe-tsaina, toe-po-toe-panahy ny fahadiovana sy ny fahaizana mikarakara ny vatana. Ny olona mahakarakara vatana arak'izay le lazaiko zay tsy voasariky ny amin'ny teny ratsy, tsy dia voasariky ny fitondran-tena mamoafady. Zany zavatra satria tena misy tsika manko ngefa miteny foana amin'ilay hoe rafitsaina Andriamantoa Flaviana tonverina foana mitohitohy le izy rehetrarehetra fa hoe ny fametrahana rafitsaina dia hoe zay hitan'ny maso, reniny sofina ary ataon'ny tanana. Zay le izy dia miteraka traikefa sy fahaiza-manao zany zavatra any dia lasa misy rafitsaina hoe ho tompona ndraiky ianao amin'izay fotoan'izay. Ka tena hoe tena zava-dehibe mihitsy ny hoe andeha ampifandraisantsika amin'izay le hoe fanajana zay le izy. Satria ao anatin'io fanajana io ihany koa Andriamantoa Flaviana efa andraisantsika lavateto ihany koa le hoe ny maha-izay sy ny maha-izy. Inona moa le maha-izay ao anatin'ny fahatokisantena. Matoa le olona fantatra hoe manana ny maha-izy azy sy ny mampiavaka azy amin'le maha-izay dia tena hoe olona tena efa mahay mitantana ny fiainany, mahay mifandray amin'ny hafa, manana fahatokisantena. Zany rehetrarehetra zany tsy azo elana daholo zany rehetrarehetra zany. Zay indrindra no mahatonga hoe Soatoavina. Dia eto dia andao tsika hiverina amin'ilay hoe fanajana. Hiverina zao le tsingerin-taona. Zany Andriamantoa Flaviana isaky ny mahita hoe amin'ny fahita lavitra na mihay ny fandefasam-peo dia gaga foana amin'ilay fanentanana ny olona atsangano saina fiampirana. Fa maninona moa dia hoe anaovana fanentana. Raha ny tena marina io tsy mila fanentanana. Mandeha azy. Mandeha azy fa ny tena hitako hoe mahatonga ny olona hoe mila fanentanana. Tena tsy fantany mihitsy le hoe inona marina moa le inona marina moa le fahaleovan-tena. Tena miaina zany fahaleovan-tena zany ary inona ny atao hoe mahaleo-tena. Zany ange mila hazavaina. Za mahatsiaro indray fa hoe fantany le izy fa resaka politika. Taloha ngefa nisy natao io zavatra io. Taty aoriana vao miverina tsikelikely misy anana satria tsy tianay ianona, tsy tianay ianona, tsy tianay ianona. Ka raha lasa tafiditra resaka politika le izy fa io nge azaina any am-pianarana vao miditra ianao any am-pianarana dia mananka-tsaina. Taloha nge tsisy mananka-tsaina zany any am-pianarana fa taty aoriana vao misy mananka-tsaina isaky ny alatsinainy dia mampidina saina isaky ny zoma. Fa maninona misy an'izao hoe ndray aman-dreny an'izao tsy mananka-tsaina ny tokantrano. Eny marina nge zany teneninao zany tsy mandany mihitsy Andriamantoa Flaviana. Fa mbola apetraka any dia io nge raha miteny ary aho hoe tsy fahadalana tara satria tsy nge tsy zatra ny fanakalo hevitra. Teto efa nitenentsika mihitsy le hoe tena tsy mahalala an'izany hoe fa inaka ny zavatra nitranga ny 4 Oktobra 1995. Ary mbola nataontsika hoe ohatran'ny ny fahafantaran'ny olona le hoe 20 Jona na ny 4 Oktobra ohatra. Dia ohatrany hoe fotoana fanaovana fety. Fa maninona ny manao fety? Fa inona ny zavatra entina tantara raiketiny zany vaninandro zany ilaina hazavana ny zany. Zay ny ilay tantara. Ary io tsy voatery hoe any am-pianarana fa na ao tokantrano dadasaina. Zay nge maha-sekolim-piainana ny ao tokantrano. Ary ny maha-sekolim-piainana azy dia hoe ny zavatra tokony iainana andavanandro dia tokony ao amin'ny dadasaina iny ao koa mba ahitana azy. Fa tsy voatery hoe tsy maintsy ianarana any am-pianarana zay vao tena hita. Ka io zay miresaka andreo hoe sainam-pirenena tsika ny fanajana ny sainam-pirenena. Io sainam-pirenena io angeno endrika ivelany mampiavaka anao amin'ny firenena hafa. Io ny maha-malagasy anao. Io ny ahafantarana hoe Madagasikara mahaleo-tena io sainam-pirenena io. Ary efa nitohizantsika mihitsy ary hoe tsy ny sainam-pirenena ihany fa ny hira-pirenena ihany koa. Tena anisany marika ivelany ahafantarana fa mahaleo-tena le firenena. Tsy misy hira-pirenena mitovy eto ambony tany na iray aza. Tsy misy sainam-pirenena mitovy eto ambony tany na iray aza. Ary raha vao ohatrany hoe tsy manome azy na tsy manaja ny sainam-pirenena hira-pirenena io anao dia ohatrany tsy mahatsiaro ny maha-malagasy io. Io anie ny ahafantaran'ny olona fa malagasy ianao raha vao mivoaka ny velany any. Ary zay ny ahafantaranao na ny vahiny tonga eto vao mahita ny sainam-miofahofa dia hoe fa inona moa le tany eto? Madagasikara. Io ny sainam-pirenena. Ary zay ny antony. Ary zay ny antony hoe atao miofahofa amin'ny trano-mpanjakana, atao miofahofa amin'ny toerana hoe any amin'ny sekoly, atao miofahofa isainy ary ahatsiarovanao fa io ny maha-malagasy ianao. Rehefa tsy asianao dia za Andriamantoa Flaviana tsy misy zavatra manahirana ny masoko ohatra ny mahita sainam-pirenena maloto sady rovotra nefa velanao atopatopaka ny rivotra.
raha tsy fotsy efa tsy menamena sy maitsomaitso zay anie zay hoe mba hahafantatry le olona ve ny dikan'io fa de hoe tsy misy vola ividana anazy ary ny any tena anisany tena ohatrany hoe mampalahelo de le any an-tsekoly misy sekoly ny atsagnanao le sainy de saina rovotra tena amin'ny olo-pirenenao de ndraindray ohatrany alay-pana mihitsy tena hoe fa mba sekoly inona ny ato olona inona no karazany hoe volavolaitsika ato toetra manahoana ny rafetitsika ato amin'izany hoe sainam-pirenena zany manahoana koa mpamolavola zay aloha le eo ange andre matoflavia za de milaza aminao fa matetika amin'ny teny eto ngamba tadidinao tara ozy aho hoe le seho ivelany tsy misy olona voatery hiditra ny tranonao fa ny eo tokotany fotsiny ny hitany de fa hoe ohatr'izao ny eo anatiny ao karaha ny hitany ny olona andavanandro tontolo andro eo ary tokotany feno fotaka feno vary masaka misy atanona de fatina kidiarana ny eo amin'ny tokotana de mba ahoana ny eritreretanao aminao anatin'ny tranao ny hitany maso ara tsotra de tsy savy-mijany keo le zay le matoko foana hoe seho velany na ny akanjo anaovanao io na ny fomba fihetsika na ny fomba fitena ka misy malala zay otsainao io fa zay avoaka ny vavanao zay ataon'ny fihetsika io zay no afantaran'ny olonanao ohatr'izao io olona io zay ary zany tena mazava-dehibe ilaina le tsotra eto miteny zany Soatoavina zany tika miteny foana fa fototsy ny kolotsaina ny coopéramona Malagasy de fanajana amin'izao fotoana zao nendre matoflavy any zany fanajana zany ka efa ohatrany tsy de hita loatra zay mihitsy mitenentenenako azy mitenentenenako azy de ao anatin'ny réseaux sociaux tena marikototra mihitsy anao ndraindray mba hitany zavatra teny na de atao hoe ahalanao zao aza tompoko le olona mba misy fomba fiteny sy fifanajana mahasamy olombelona fa misy tena mampiorokototra misy zavatra teneninao anatiny tsy hoe zany miseho mahaina miseho ohatrany itsy na ohatrany zareo zay fa namako indray de mba miseho azy ho raha vao mba miteny zavatra ohatran'izany tena zavatra ilainy fiarahamonina anie zany zany anisany za de fahaly mihitsy rehefa nanomboka tsika hoe mandeha amin'ity Facebook ty fandaratsika ty satria ny olona tsy voatery hoe anaraka ny amin'ny fandefasam-peo fotsiny fa rehefa mahita an'io na ny any velany any raha mahita azy de zay hoe ngambany raha tena tiatsika iovy ty Madagasikara ty andre matoflavien everiko tena manomboka mifanehoana fifanajana ao anatin'ny réseaux sociaux io anisany ngamba de ataoko hoe mahafaty atoka loatra ngambany zay hoe marina mety tsy mitovy hevitra nge tsy maninony fa le hoe misy le tsy fifanajana ary indrindraindrindra nge ty fandefasam-peo tsika ty moa de zany hoe fandefasam-peo kristianina de efa mazava tsara ny ao anatin'ny baiboly raha ohatra tsika matetika amin'ny teny eto hoe ny ao araky ny baiboly manajany rainao sy ny reninao mba ho ela velona mba ho azo fitahina ianao zany ray aman-dreny zany araky ny tenenao teo tsika voale hoe ny arahaba ny ray mpianakaviana tsy ny ray aman-dreny niteraka ihany igny natao hoe ray sy reny fa ny mpanabe ny zokonao amin'ny taona zany mahatonga antsika hoe zoko ray aman-dreny zavatra tena anatin'ny kolotsaina malagasy mihitsy zany hoe zoko ray aman-dreny zany ny zoko tena mitovy laharana amin'ny ray aman-dreny mihitsy rehefa tsotrony dada sy reny ny zokonao de misy fitenena mihitsy manao hoe ny zoko lahy matoa solondray rehefa tsotrony dada ny zoko vavy matoa ny solondreny rehefa tsotrony iny zany tokony fantatry ny olona ary teto efa nisy fomba ndresako an'izay raha ohatra hoe na de manana toerana ambony tahaka n'inona azy ianao ao mpiray-tampo kanefa ianao andeha ataoko hoe faralahy na lahy evo ny lahy matoa zany mbola eo dady efa tsotrony misy fivorim-pianakaviana ianao manana toerana ambony eo amin'ny firenena de eo amin'ny fiaraha-monina ohatra de tonga le fivoriana de ozy hoe seza anankiray ihany any eo fa ny sisa mipetraka amin'ny tsisy ohatra amin'ny tany zao de lasa le zandry olona tonga de mipetrahana hoe rehefa olona hoe manana ny maizy azy eo amin'ny fiaraha-monina zany de ozy raha vao mipetraka amin'io seza io izy nefa lehilahy matoa mbola eo de efa tsy malagasy so ny toe-tsainy fa ny tena toe-tsainy de tena miteny mihitsy hoe za koa na tsara ny fianoloana ozy ny obolan-drazana tsy mitsako alohan'ny vazana ary na de manana an'izay toeran'izay raha mbola eo no lahy matoa solony dada petraka io lahy matoa io kosa nefa tsy mainty hiteny amin'io zandriny io raha ohatra ka mbola manana fisainana malagasy eto amin'ny tany mamonina ianao raha zandry ray aman-dreny ny firenena sofiko rano petraka
ny hafa raha manaja anao ko ny tena indray ve olona tsy anaja zay natao hoe manomba ilalam-paty ozy ny hafa membonandraka ny tena indray ve tsy hoajaina zay le toe-tsaina malagasy zany tsara ho fantatry ny olona nge zany le fifanajana ary tena zava-dehibe ary ohatra hoe tsara mihitsy ny resahantsika ny zao hoe fanajana zao amin'ny akatoky ny fety mba vomaly mihitsy mba tsy de kely ty marina fatapitra kely lo mba miray minitra kely fotsiny hoe vomaly nomaly amin'ny resaka mivadiko hoe momba ny akatoky ny fety-pirenena zao zay nataon'ny malagasy hoe andro fandrona rehefa akatoky ny fety lehibe otrao dia zay ny atao hoe andro fandrona dia tamin'izany andro fandrona zany indrindra na tamin'ny andro ny fanjanahantany ny 14 jolay zany raha mbola misy olon-dehibe anankiray eo tanàna zay mpiray tanàna eo ataotsika hoe trano 4 trano 5 ny eo manatitra vody akoho amin'io ray mandeha eo tanàna manatitra vody za mbola matadidy tsara an'izany mihitsy satria irahana mihitsy andany teatero azy fa amin'izao fotoana izao zany zavatra tena fombatsika mihitsy tsy raha mbola misy ray aman-dreny araky ny teny teo ihany mety ray aman-dreny tsiniteka fa ray aman-dreny amin'ny taona dia noho n'le kolotsaitsika mifanaja dia aterinany ny vody akoho tsy misy olona hoe raha mbola misy ray aman-dreny fotsovolo ray tanàna eo ka sahinana vody akoho amin'ny andro fandrona tsisy zany fanajana zava-dehibe ny zany fa amin'izao fotoana zao moa efa oetiny hoe fa manahirana ny fiainana efa zao izany ohatra fotsiny ary rehefa eo ny tena mbola hitanao hoe mbola mifankaty ve le olona mbola mifanaja ve le olona mbola ao ve le nataotsika hoe soatoavina maha-malagasy mbola ao hoe enganie amin'izao fitsengerenan'ny faha-20 taona ny fahaleovan-tenantsika zao enganie mba hisy ampiratra ny masontsika ampisokatra ny saitsika ary tena hoe ndety koa mba andao mba voatra mba oka mba ho marihana amin'ny fanovana fietrika amin'ny fanovana ny fiarahamonina na manomboka ao tokantrano ny faha-20 ny verenany fahaleovan-tenantsika fa za mianina fotsiny hoe any fanjakana fa atombo eo tompo raha tena tiatsika hivoatra ny fiainana hiatsara fiainantsika malagasy atombo eo tokantrano ya zay ny amin'iny tsara manamarika ary mampatsiahtsika rehetra fa ny fandarantsika amin'izao fotoana zao dia mandeha mivantana amin'ny RDB live ny any amin'ny afatra miafina na any amin'ny MP no andefasantsika ny afatra zay alefantsika ao anatin'ny fandarana tianadina ovakina eto amin'ny fandarana amin'izao fotoana izao mandeha any amin'ny YouTube ihany koa ity fandarana ity any amin'ny tolakandro anoany dia ny alatsinainy alina mivalo sy sasany no averintsika ny fandarana iray manontolo tapitra ny tapany voalohany andao hidirantsika ny tapany faharoa ndao mba hovanona toy izao ny vaky ny afatra voalohany atao amin'ny RDB live ato mba hovanona midika inona kay tompoko ny fitrangany reto zavatra reto amin'ny tanora anankiray tsy tia resaka momba an'Andriamanitra sy ny fivavahana na ny hafaran'ny olona aoriana ny fahafatesana tsy tia resahana momba ny avenir na ny asa sy ny fivelomana any aoriana tsy azo taritina amin'ny fianarana ohatra hoe mila miezaka fa sarotra ny fiainana mariana fa olona tsy piditra am-piangonana ary mbola mianatra fa tsy eo amin'ny taonany fialan-tsakana intsony misaotra tompoko mariana koa fa tsy afaka miaino mivantana ny fandaharana fa alatsinainy alina vao miaino ka nalefako mialoha fanontaniana na dia mbola tsy fantatro azy any loha hevitra eny le izy ny dia zao zay ny antony tena hoe mahazava-dehibe le fifanakaloza-kevitra ao mpianakavy tsy maintsy misy fotoana na dia ndray mandeha isan-kerinandro fotsiny zany iarahan'ny mpianakavy misakafo ifampiresahana ifampidinihina ifanakalozana hevitra satria amin'ireny vanim-potoana ireny mihitsy no isarian'ny sainy ray aman-dreny ny zanany ohatra hoe milafy ny ara-pivavahana tadidio tsara fa tiany marihana amin'ny tanora na amin'ny ankizy igny hoe saina vatana fanahy nanaovan'Andriamanitra ny olombelona fa tsy saina sy vatana fotsiny fa fanahy ary amintsika malagasy ny fanahy ny maha olona dikan'izany le ara-panahy tsy azo atao tsirambina mihitsy ary eo ny tena didy lehibe ny ray mpianakaviana amin'ny fianakaviana azy amin'ny mahalohany azy dia tsy maintsy ianao tompo mitarika ny ankohonanao amin'izany hoe fifandraisana amin'Andriamanitra ianao amin'ny mahaloha-mpianakaviananao tsy maintsy mampita ny soatoavina mivady aman-janaka ianao amin'ny mahaloha-mpianakaviananao tsy maintsy mampita ny tantara zay tsara ho fantatry ny tanora mikasika an'izany atao hoe tsy ny firenena fotsiny
fa de nytany ny aviana fotsiny aza hoe inona mba tsara ho fatany hoe lasa tsy miraiki-po mihitsy izy am'le tany ny aviana eo am'le toerana ipetrahana raha monina na mikasika amin'ny firenena raha fa tsy misy firetrahana zany hoe mba karazan'olona ohatran'inona moa nisy etsikitiry datasany mba olona manahoana moa zany ry dadabe zany ilaina anie zany fa aza very any fotsiny tsika am'le hoe efa sarotra ny fitadiavana efa sarotra ny fiainana tsy manana fotoana tsony manana fotoana tsika ijerevana Facebook ko maninona tsy manana fotoana tsika ampitana soatoavina sy fahalalana tsy maintsy raisiny zany zavatra any fa tsy hoe mandeha ho azy fotsiny ndao tsy resaka mivantana amin'ny olona mandefa ny SMS io izy mihitsy ndresana satria hiaino antsika izy amin'ny alatsinainy alina inona ny tokony atao zany amin'izay resaka zay satria na noavy ny avenirany ary tsy tiany akory ny resana amin'ny andeha izy ka zay nge ny antony azonao andre matovy tsika teto efa niteny hoe ny mahatafita amin'ny fiainana de ny safidy sy ny talenta nomen'Andriamanitra safidy avy amin'Andriamanitra talenta avy amina ny olona manana safidy mazava sy talenta ananany ao anatiny tsy maintsy tafita amin'ny fiainana anisany ohatra raha sika foana le mpanao baolina le Lionel Messi tany amin'ny fahafolotona ny fitoana ny fahafolotony nefa niteny tamin'ny dadasininy ny safidiko dadasininy mba hanao baolina fandriko talentany ao amin'ny tongony akavia safidiny ny hanao baolina talentany ao amin'ny tongony akavia zany lehilahy zany no anisan'ny olona nahazo amboara volamena 5 taona mifanaraka noho ny fampidirany baolina betsaka indrindra tanatin'ny arato mpifanina tamin'ny fifanana iraisam-pirenena ary ny olona mampiasa tena noho ny talentany zany hoe ny olona ohatra hoe mpanao tennis mpanao golf mpanao an'izao de lazaiko anao fa rehefa safidiny sy talentany reny anisan'ny olona mahazo vola be indrindra ary inona ny atao hoe tafita amin'ny fiainana rehefa afaka manatanteraka zay fandrinao anao sy ny safidiny ary tanjo mpiainana zay ny atao hoe tafita tsy de hoe mifanana vola be loatra fotsiny fa tena hoe mazava tsara ny tanjona tiany hotratrarina eo amin'ny fiainana zay ka zay zany mahatonga an'le izy de manana tompoko fotoana ifampiresahana fataro inona mba mety hoe safidiny zanakao inona ny talenta ao aminy ifampiresahana tsy le zanaka tsona fa le olona mihitsy io hoe satria izy mihitsy tsy tiresana le tovavy io i tsy tiresana tanjona mihitsy izy hoe olona tsy manana tanjona zany nge mandeha barana dikany zany olona tsy manana tanjona zany nge de voalohany indrindra mato Flavien de olona tsy mahatoky tena ny olona tsy mahatoky tena tompoko tsy hanana tanjona mandram-pahafatiny aloha de lazaiko zay de lazaiko rehefa tsy mahatoky tena ianao de tsy hanana tanjona mandram-pahafatinao de renireny eny de vezivezy eny de ho sahiran-dava ary de farany de miraviravy tanana tsy mahatoky tsony ny ho avy ny fahatokisa tena no ahafahana manana tanjona hoe anao an'izao manina manana ny tanjona satria fantatro vao vitako zavatra io zay nge le izy tsy fahatokisa-tena fotsiny ary zay de apetrako mazava tsara mihitsy rehefa tsy manana fahatokisa-tena tsy ho tafita mihitsy ianao amin'ny fiainana zay ohatrany ataotsika hoe lakana topatopany onja lakana very fovoy io fa hoy ny fitenin-drazantsika lakana very fovoy zany de atopatopany onja de fantatro de hafarany zay le izy ia mba mangataka torohevitra inona nataoko fa tovavy 20 taona miaraka amin'ny olona 20 taona 5 taona zany miaraka mifankaty zay voararatra amin'ny voalohany fa mbola niaraka foana taty aoriana impirina ampirafy azy ka tratrany de namela izy mamela foana zany efa am'izao mba te hiaina amin'ny fiainako tsara de tsy ho lasa lavitra ianao amin'ny fiainana tsy manosina manana toetra zany tena zany ny atao hoe toetra mamohetro zany zavatra zany de mba ho voay kely fa tonga zao ny fa 80 taona ny tsingeritaona ny fahaleovan-tena de mba samy miezaka ho atsika ndao mba hanana fijery vaovao mba hanana fomba fihetsika hafa no zay hatram'izay fa ho sahirana ianao raha fa manambady raha manana an'izany toetra zany tena ho sahirana ary ijaly tsy vitany sahirana fotsiny fa mijaly mba hovany zamy manana zandry vavy miteraka roa tompoko ry zareo le rangahy tsy mety misoratra efa divorcé mantsy le rangahy am'izao fotoana zao de bevoka indray le ramatoa de latsalatsainy rainjana noho ny hoe te hanao bevoka io rangahy io tompoko dia mamy lava mihitsy ary de tena mpamono an'le renjanany ka mba mangataka torohevitra toko inona toko fa tena mijaly ry zandrinay nefa sarotra koa ny miditra ny fiainatokantrano ka le izy eto de tena miala tsiny mihitsy raha ohatrany hoe mivatam-batapiteny azafady indrindra tompoko
mpanabe mahatonga manao an'izany. Io le karazana olona tia mijaly, tia ampijaliana, mahita fahafinaretana ao anatin'ny fahoriana. Zany io olona. Misy ny zany. Zay le ataon'ny frantsay hoe mazochiste. Tia mampijaly tena. Rehefa tena ampijalijaliana io dia ohatr'izay vao mahita ohatrany hoe zay vao ohatrany mahazoazo aina izy. Fa le mijaly le itseran'ny olona, alelovan'ny olona, zay ny tadiaviny. Ka rehefa zay ny toetrany mpina ary ny azontsika atao. Za tena milaza aminao ndray matoa Flavia, misy an'izany hoe reny mpianakaviana daroan'le vadiny natosiny avy any ambaravarakely mbola tia azy foana. Zany le karazan'olona misy zany dia hoe izao fotsiny farany sisa dia izao sisa tenena tena vony fanafody ngam ty ramatoa ty. Zay sisa kanefa tsy fantany fa io le karazan'olona tia ampijaly iny. Na tia mampijaly tena. Izay koa le atao hoe tena tia. Tia, tena tia. Dia tsy haiko aloha andray matoa Flavia. Gamba inkany aho mba raha manao fahampitahy tena miala tsiny miala fondro. Kristy ihany mazaka an'izany tena hoe finiavany, sitrapony, safidiny, ny jaly amin'izay olombelona. Any ihany no ahitako an'izany. Fa raha mbola olombelona ohatra antsika izao, za aloha tsy zany ka. Dia zay mahatonga amin'ny teny an'ilay fa za hatray dia tsy zay. Iny zay ny amin'iny. Za manana olo tiana dia io olo ty koa mampirafy be nefa izy milaza fa tena tia. Dia teneniko izy hoe isaraka izay dia tsy mety izy. Dia rehefa avy mikarama izy dia nefa dia omeny ny karamany rehetra hoe hividianana fitaovana hono fa hivady izay. Ena tompoko nataonay. Tovavy miroapolo taona. Eny ka dia safidinao izy zany hoe tambazana en'le vola ianao dia hoe mety ampiadana ihany ika tiako rehefa meny ihany vola raha inona izay ataony ihany fa nga vitanjany ny fiainana. Za tsika eto nge andray matoa Flavia miteny hoe alao misoroka toy izay mitsabo. Dia ny mbola tsy tafiditra aleo lavitra manapa-kevitra toa tsy ahitako fiadanana le rangatira izao ny totena. Tany mbola tsy manomboka. Zay efa 5 taona, 10 taona, efa 2 ny zaza na 3 ny zaza, zay hoe tsy zakako tsony fa dia isaraka. Tsy mety. Jerentsika indray ato amin'ny RDP Live. Miarabanareo ray mpianakaviana rehetra ozy izy indrindra mon général mba anana fahasalamana feno fa sambatra tokoa zay manana solondray rehefa mody any Madagasikara za maniry iona sy resaka aminao fa mila torohevitra hatramin'izay nanaraka mifandaran'izay dia nahatonga koa vonona hiatrika ny adidy mahareny rehefa vita ny asa ataoko aty Jordanie. Za zao mieno sy manaraka ny fandarana isan'andro mba hovanina daholo sika malagasy ho tratran'ny feton'ny fahaleovan-tena daholo. Ya, satriariza tompoko. Ya, rehefa tonga tafaviana Tsomatsara ianao dia efa omenanareo ny larana tarbe aza honako dia aza misalasala mihitsy fa rasiko voninahitra mihitsy ny andraisan'ny olona hoe amin'ny mampanabe amina ray aman-dreny zava-dehibe ny zany. Tena zava-dehibe aza miteny ny olona foana hoe rehefa ny olona hoany miantso anao hoe ray aman-dreny ny fiantsoana anao dia tadio fa zanakao daholo zany malagasy rehetra dia manatona anao. Zay le izy. Marina ve fa raha ny zandry manambady mialoha dia tsy mahazo vady intsony ny zoky za mihitsy ny tratran'izany. Eritreritro fotsiny zany fa samy manana ny fotoanany tsy voatery mihitsy samy manana ny safidiny fa aza mba mameka ny atony tenenako an'izany dia zao indraindray amin'le hoe efa nanambady ny zandriko dia na olona tsy saza aza dia ndeha hidirana amin'izay koa dia efa mba niteneniny dia manambady ka na misaraka raha tsy manina fa efa mba teo any ny ala. Tsy mety. Fa misy fotsiny fomba amin'ireny dia sady samana fa misy ray aman-dreny taloha fa tsy amin'izao trony taloha raha mbola tsy manambady ny zokiny tsy avelany mandeha mihitsy ny zandriny. Misy tena misy. Tsy mihojoky. Tsy mety. Misy ray aman-dreny tsy manaiky mihitsy raha mbola ny zokiny mbola tsy manambady zandriny tsy mahazo mandeha. Tsy ray aman-dreny ohatr'izany. Za anisan'ilay olona tsy dia be teny sy be resaka ka lazain'ny olona fa miavinavina mipetraka olana eo amin'ny fiainako anefa ilay izy satria tsy izay mihitsy no ato an-tsaiko ka na olona manodidina ary lasa sahirana indraindray miresaka amiko afa-tsy ireo izay efa zatra miresaka amiko. Ny tena manahirana koa dia rehefa mivory dia sahirana be mamoaka hevitra sy miteny mason'ny olona rehetra. Indray aza ny olona lazain'ny olona hoe manao resaka olon-dehibe dia aleoko indraindray tsy miteny. Zany anefa eo
zany nefa avy eo itsaran'ny olona hoe miavinavina dia tsy hitako mihitsy izay atao torohevitra toko fasahirana afaka mandeha lavitra mihitsy za lehilahy 5 taona efa tokony mba hiasa sy ny sisa nefa rehefa miresaka amin'ny mpampiasa na ifampiresahana amin'olona mba hitana dia sahirana satria tsy mahavita mandresy lahatr'olona dia ny vahaolana dia tsotra mananana fahazarana mifanakalo hevitra na miresaka amin'olona fa io fahaizana miresaka sy mandresy lahatra io totoko tsy hoe raha piso dia tonga fa tena fahazarana mihitsy io ary zay foana mahatonga amin'ny teny an'ilay ray aman-dreny hoe rehefa maneho hevitra ny zaza avelao izy aneho hevitra fa tsy avy tany deampony enako ny dikan'izany mangina zoany zany zoany zany maneho hevitra fa tena ilaina tena ilaina ary zay ny mahatonga hoe ny fotoana fisakafoanana ny fanakalozan-kevitra na hoe atoandro ny miaraka na hariva miaraka fa farafaratsiny tsy maintsy misy fotoana anankiray ifanakalozan-kevitra iarahana amin'ny sakafo dia ifanakalozan-kevitra zany hoe tena fanabeazana ny zanakao haneho hevitra za miteny amin'ny olona foana hoe aka tsy hitange izay ho resany za milaza aminareo fa narany takelaby misy dokam-barotra eny anarabe reny azo taritana resaka hoe mba ahoana ny hevitrareo amin'le dokam-barotra le ariana hitanareo moa le tsampanandalana eo mba ahoana ny fiderinareo an'ireny raka izy dia miresaka dia any ny heviny hoe le izy kosa aloha mahafinaritra fa manina mahafinaritra anao anaka ianao ray aman-dreny zany no mitarika amin'izay hoe taritina foana vao maneho hevitra dia fa manina ary natany hoe mahafinaritra inona amin'le izy ary mahafinaritra anao ohatra bazarao aminay tanao dia amena fahatokisantena le zaza amin'izay ilaza le izy ohatran'izao le tsy mba hitany dada anga le poziny ohatran'izao zay zany mba nisany misarika azy fa maninona misarika azy le pozy ohatran'io araka ny fiteny no le fihetsika ohatran'izao ataony eo io fa maninona dia iny dia mitohy foana dia mahita zao raha voazatan'izay ianao dia farany dia ajanom-potsiny iray fa mahita zavatra olajaina foana mahita zavatra olajaina foana mahita zavatra olajaina foana dia zavatra iray vehivavy 20 taona no manoratra misy olo tiako izy iray 5 taona za miezaka mandefa mesazy miresaka aminy amin'ny apely zany nefa tsy manambola iantsona azy isan-kerinandro ny tena olana aza dia izy lehilahy indray no mangataka crédit aty amina nefa le crédit alefako dia laha niresany amin'ny olo-kafa tsy makaty akory dia aza mandefa tsotra mivaliny aza mandeha eto nge fa tena intsika foana dia matofy lavy zavatra hita afa amin'ireo le olona tonga hoe mangataka vahaolana na te fampiresaka fanakalotra dia za dia miteny foana raha vao ianao vehivavy ohatra indrindra ny vehivavy miatoka lehilahy hoe izy mbola mianatra za fa miasa angatahany zavatra foana dia maome azy foana ohatran'izany dia mino ianao fa rehefa tafita izy olo-kafa ny andehanana fa tsy ianao zay zavatra tsy mba fanao mihitsy io ny lehilahy tompoko ny manome fa tsy ny vehivavy fa amin'izao fotoan'izao moa efa samy miasa ny lehilahy sy ny vehivavy dia tokony samy manome raha ohatra ka samy miasa ohatra fa raha ny tena marina ny maha lehilahy anao ianao lehilahy no mitsinjo ny vehivavy fa tsy ny vehivavy no mitsinjo lehilahy tsy ao mikolontsainy zany nandeha ho aiza ianao nandeha ho aiza fa misy fotsiny le hoe efa samy miasa dia mba manao hoe kibo mitsara tena hoe ny fitenenana hoe tamin'ny niaraka tary izy ny nandoha dia amin'ny teny indray mba zandray manasa azy zandray mandoha mety hoe le vehivavy zany io fa amin'izay fotoan'izay tsisy olana satria olona samy miasa nareo zay le izy za tovolahy manana olo-tiana efa heritaona mahery zay zao no niaraka fa za mbola tsy fantatry ny ray aman-dreniny fa matahotra izy satria tsy mitovy finoana zay za tena tia azy mangataka torohevitra tompoko tsika eto rehefa miresaka foana amin'le hoe fanorenana tokantrano dia anisany zavatra mamparefy tokantrano anisany ho afa tsy midika hoe tsy mahatateraka tokantrano voalohany indrindra finoana tsy mitovy ny fiaviana tsy mitovy zany tsy hoe manavakavaka fa ianao ny hiditra ho zany eny ka raha ny fomba ny ara-tsy fantatrao akory ahoana ny afahanao ahita ataotrika hoe ahita fafinaretana miara-monina amin'izany fianakaviana zay le ataoko hoe fomba dia ny finoana koa tadio tsara fa antsika malagasy zany finoana zany dia efa tany amin'ny razambe rehetrarehetra tany efa katolika daholo ny rehetrarehetra protestant daholo efa zao daholo dia tapitapoka eo hoe anova finoana eny mety hoe Andriamanitra ray ihany ny vavahana indray arakaraka ny olona afa misy olona tena hoe za mbola matsara hoe misy olona taloha io finoana io andre matofy lavy mbola matanjaka lavitra mihitsy noho ny fiaviana raha vao tsy mitovy finoana dia tonga dia
sakana ngeza be azo tanterahana satria raha vao mandeha any am'le finoana anankiray ianao tsisy mandeha any ny fianakaviana de efa manary tena ny ianao zany am'izao fotoana zao moa efa misy an'ity hoe ecuménique sy de efa miara-miroa misy mpiara-miasa aminay tena be fialonana sady mpanaratsy olona no manala baraka amin'ny zavatra tsy atao inona no mahatonga azy ho toy ireny tany mahatonga aloha be fialonana nge de izy ny mahatsiaro ambany izy ny mahatsiaro osy izy ny mahatsiaro ratsy manambany teny ny olona be fialonana nge manambany teny ary matetika ny olona manambany tena ihany ny tena be fialonana mba tia ohatran'le olo io so nefa tsy ho tratrany mihitsy olo io am'izay lasa zay ahoana ny toetsain'ny tanora malagasy feno rendrarendra sy fitiavam-bola diso tafahoatra ty le toetsaina aloha tena mampalahelo be ndray matofolaviana satria rehefa mandeha any amina sekoly anisan'ny zavatra tena manahirana saiko mihitsy fa na izany raha moa de mamaly any ako mpianatra any amin'ny klasy de 4e zazavavy ary amin'io ndray mbola amina sekolim-pinoa no manontany hoe fa maninona kay raha miseha ny ankizy ny mpianatra am'izao fotoana zao no ho lefa manambady ny tianera 4e zany hoe mety zaza 5 taona 9 taona farafabeta zany ve ny toetrainy ny antony de rendrarendra de hitovy amin'ny hafa hoe ianona manana kiraro ohatran' zao de za koa mba tianany ianona manana kahe ohatran za koa mba tianany rakahe momaniny eny fa tetiko efa lazaitsika ndre matofolaviana efa miteny mihitsy ny ao amin'ny sekoly fa ny zazavavy ndrena amin'ny sekolim-pinoana ty teneniko ty tsy mahazo manao volo mikiravoravo reny fa na tadina na fatorany elastika tsy mahazo manao reny kavana ngeza be ohatry ny bracelet reny tsy mahazo manao kiraro misy avo ohatran'izao hoe 10 centimetre ny talon mitingitingina be reny de ozy ny tale sekoly raha vao miravo azy izy de misy mpianatra tena jerevana mihitsy vao mivoaka ny vavahady io izy voalohany indrindra aloha de fa asorony le uniforme tablier de sokafany kitapony de mamoaka kavony izy zavatra zany de mbola manana karazana tsy kitapo ihany fa misy zavatra anankiray hoentiny koa ohatrany hoe zavatra tondra ay kiraro ny ao anatiny de soloany ny kirarony de fa rahanao tarano ka avy eo andavarangana ozy izy ny taletsako ndray ry anany ry misy tomobile miandry azy de ino ary mba ieritreretinao am'zany de alay fisaretsany ange ndre matofolaviana io tale an-tsekoly io mihitsy no miteny mba alaivinao an'eritreritra generaly ozy izy natsona le raha mandehan'le mpianatra de niteneniny de no nitenenina de zavatra ny zanakareo ne manao an'zao de manao inona mivaly ny tenin'le ray mpianakaviana ngano zanakay anao masera zany fe re olona ray aman-dreny fe no miteneny zany inona ny mahagaganao raha manao ny tsy fanao le zany eto Tananarivo ane andre matofolaviana maro ny sekoly fa tsy azo atao ny miteny zany fa ohatrany manala baraka sekoly na sekoly mpanjakana na sekoly tsy miakina eny fa na de tamin'ny sekoly mpinoana araka zany lazakanao zany tena misy mihitsy ny mpianatra tsy fantatro nandray aman-dreny fa efa nahita mpianatra anankiray fa niteneniko teto tomany ankizy amin'ny klasy Soatoavina ankizy vavy mitomany fanontaniana petrany amiko de ozy hoe rary ny vera amitseo izy izy raha ny ray aman-dreniko mihitsy ozy izy manery ahako ivaro tena mba hitondrana vola ohatra ankizy klasy 3e misy zany andre matofolaviana mampalahelo izy zany mitomany eo anateny namany rehetrarehetra inona ny tokony atao am'zany ohatranao le ray aman-dreny de asa inona ndreny valiteniny zany ray aman-dreny zany hoe oroanao ve le mpianatra satria tena mitsotra mihitsy izy fa hoe asiany ray aman-dreny ny varotra manahira-tsaina be mihitsy iny zany indrindra ho an'ny mpanabe manahirana de manahira ny antony tenenako zany rehetrarehetra zany de tena hoe ho fampitandremana atsika ray aman-dreny ary indrindra ho an'ny tanora ihany koa tsy hoe rehefa tereny dada sy neny anao zavatra tsy mety mba manana ihany fahasahina miteny hoe ordada za ve de mba mety za ve de aprisianareo mihitsy ivaro tena teneno tsisy mahadiso anao za tompoko lehilahy 13 taona mbola tsy manambady am'izao nefa misy tovavy 2 taona miaraka amiko tena mifankaty be zahay ny olana nefa de zaho ny toetra ny tena tiako kanefa ny bika ny aman'endriny tena tsy maharesy lahatra mihitsy mba torohevitra fa mijaly mifanahany iny maha olo de zay nge le tenentika eto foana andre matofolaviana
matetika ny tanao dia raha vao metikety bogosy konga io bogosy mandrapahafatiny ny azy zao tonga am'le fiteny hoe vady jerijery dia lasa ny saitra eny ka dia rehefa tena manao anao zay hoe vady jerijery zay dia mbo jerijereny zalako io ka tsy maintsy jerenona miteny ianao na tsy miteny eno moa ka aloha lavitra le fanany mahaolona zay le jerijery dia ozy indray le fitenin'le ramatoa zay hoe vo tena izay te hanambady ratsy ozy izy fatao zavatra vita ny sahala ihany zao ny endriny mba toflavia azonao misy ro bola andraza atsika tena fahendrena lehibe na ny voditsobika azo izy tsy lany tandrify fafako tsy maninona efa hoe azo ampiasana amin'ny zavatra azonao zany tokony hipetraka tsara amin'saitsika ary indrindrindrizy reo foana ny zavatra teny iny tsy misy olona mitovy tare zany eto ambony tany na iray aza nefatsika amina tapitrisa ny olombelona eto ambony tany sanganasan'Andriamanitra ianao raha voa hoe tokana matany dia ohatrany mametsiny an'Andriamanitra ianao tena anybaratsy ta izy milaza aminao fianao tsara tare mety tsara tare amin'ny olona tsy ny manodidina anao anao matoa anao tsy manitona ny olona rehetra dia nidikan'izany tsy niendrika ho mihitsy ny karazana manana fitiavana koa ny olona eny ka zay indrindra mantsiny tsy voatery hoe ohatran'izao na ohatran'izao tena milaza aminao mihitsy tena ohatra fotsiny ohatra raisiko aminao matetika ny olombelona ohatrany manana fijery manavakavaka tatsy miteny izy na izy raha vao mainty dia ohatrany hoe ratsy ohatra fa za ndray mandeha nianatra tany an-dafy mpiara mianatra taminay sa mianatra manamboninahitra afrikana avy manjanan'izany variana mihitsy ianao mijery hitanao le sary vongana hazo maintimainty aty amintsika reny ohatra reny fa dia tena lazako ianao fa dia tena hafa mihitsy ny tareny hafa mihitsy ny tsangana tena miteny mihitsy aho ianao hoe tena tsara tare olo fa tsandreo dia lasa le loko mioditra mainty raha tena ohatra vao mainka mampivoaka an'le tare fa tsy hoe rehefa fotsy ianao dia tsara rehefa mainty ianao dia ratsy tsy koa zay tena mitombo tare tsy hoe zay tena mitombo tare fa tena nahavariana mihitsy nijeren'izay le mpiaramianatra taminay zay sady lava be izy ranjanana tsara sy nama fa le tare ny tena variana mihitsy reny le sary vongana vita amin'ny hazo mainty aty dehibe tena ohatra reny mihitsy fa dia gaga mihitsy ianao tena mahay zavatra le Andriamanitra ola firy miliara nisantsika nefa ka zay indrindra masy ie hoy sy namatikitika hoe misy fianakaviana miantsiady eny an-dalana fa zay hony misy am'zay vahiny hony nefa zay hony ara tena tombo tanàna sy tanindrazana zay tsy manana olana aminy fa tena gaga am'le fihetsiny ary tena mampalahelo dia tsy pazany rano dia vitany aminy zay tsy namaly fa lalanay ny zoranay ary dia avy eo dia nanaovany zareo farahe mba hoana tokony finosiny zany ataon'izany le izy hitanao ndao ndray ary atao hoe ny baiboly ndray ndao andraisana azy arakaraka tsy hamalinao ny ratsy ataon'ny olona aminao no hoe mametraka vaina fondony zany hoe mampieritreritra azy enjehny io eritreritra eo ary reny koa efa ataon'izao to dia maninona lasa ianao ndray ny menatra ary tsisy avy amin'izany de hoe olona manao ratsy valiosongy lazaiko ianao fa tena misisika mihitsy nanao ratsy ianao fa kanjo any amin'le tsy apoizina ianao no mifanena aminy na mifanojo aminy ao dia ianao no manampy azy tena lazaiko ianao fa tena menatra fa raha olona fanasa vangy taminao tsy menatra mihitsy rehefa mahitanao valio tsara foana ny ratsy aza makina aloha izy ny menatra zay dia efa teny misoratra masina mametaka vaina fahondony mila torohevitra valotona zao no ny asako tamin'ny tato efatra ny zaza tezaiko sady tsy misy mba mahasitraka mihitsy za mantsona tsy mba manao asa soa sady tsy manao asa ampitiavana ka sode rehefa manao le asa ianao totra monjomonjo tsy mba miramirana tsy mba falifaly fotrany ritodritana foana manao zavatra io koa zay ke le lazay ny Andriamanitra tsy hoe ny vava amin'ny loka ihany iny ny tena hoe enony fa ny fihetsika mampanao koa ao daholo satria rehefa mandeha dia ohatrany milanjalanja aloha dia refiresahana dia ohatrany monjomonjo dia ohatra tsy maintsy gaka le olo hoe fa ina ary manjoan'ity olona ity tsisy miteny azy tsisy manina azy dia jerefo ty fihetsiny tona ohatrany bozaka manahitra ianao mijery ianao tsy mety zany
misy tovovavy iray miaraka amiko amin'izao tompoko. Izy anefa efa nilaza tamiko fa misy lehilahy iray miaraka aminy amin'izao nefa tsy hitany intsony fa mifanalavitra izy ireo. Izy koa nefa dia inona tokony nataonay? Eny ka rehefa ohatra nge dia anontany ary tsara hoe ianao ve mbola miraiki-pity amin'ilay olona tsy hita maso sa mba miraiki-pity amin'ny olona eto akaikinao? Anontany fa inona nge mampatahotra an'izany? Dia mba mivalika izy hoe ohatrany samy tiako daholo nareo lahy dia anjaranao mieritreritra. Tsisy manahirana ohatran'ny olona manana toetra mampirafy. Manahirana be. Diso ve za tompoko raha manampy tamby sy manome teny mamy ho an'ny olo tiako satria izy tsy mba manao an'izany amiko nefa milaza izy fa tena tia vehivavy za. Dia latsao dia mba porifoy amiko hoe amin'ny fiteny amin'ny firesaka mpifankaty zany nge androe matofilafy tsy misy zavatra hoe mahamenamenatra na sala amin'izany. Asa ny vehivavy manko raha tena tianao hoe maneho fitiavana aminao ny olona miaraka aminao ny olo tianao dia mba mingotongoty dia izy koa nge mba mila zavatra misariky manaitra zay zavatra mila zavatra manaitra. Latsaka ianao fa raha mba ingotongotianao maninona mo azy zao raha mba vidianany se glasy dia tongotsy izy hoe tsy izy glasy fa vandro misy. Dia afanao izy ianao mba mingotongo mamorona mingotongoto vandro no mihena ririnina ny andro izy tsy mihinana glasy fa vandro ny atao. Eny ka efa fanomezana nge zay azonao ka ny tena zava-dehibe nge tsy le zavatra homeny fa le finiavana te hanome zay azadino zay. Le finiavana te hanome ny tena zava-dehibe. Io tsisy afa amin'ny olona miteny hoe manome zavatra anao izy dia ozy hoe tately tababata mo ty ozy dia fa ny fony mameno azy. Tanao fa lasa zavatra ngezabe le satria fitiavana ny hanomezany azy. Tsy le zavatra homeny minina fa le fitiavana manome ny tena zava-dehibe aminao. Zay. Za tompoko manana olo tiana dia efa ela be zay no dia hoe hivady zay nefa izy milaza fa hoe matahotra andeha iseho aty aminay na aty amin'ny ray aman-dreniko dia azo lazaina ho tena tia avy izy dia inona no tokony ataonay? Vehivavy manoratra. Dia olona tsy tapa-kevitry ny andro oso mihitsy anie zany fa mody hoe za menatra. Olona nambady zany ianao olona norona tokantrano zany ako menatra menatra niny. Eny miala tsiny io ohatra ny alako tsiny io mako le ohatra mivatambatana zay zao ny tena antony azonao resaka fanabeazany tia fampitana fahalalana. Dikan'izany tsy maintsy zavatra manaitra ny sainao manaitra zavatra manaitaitra fa tsy zavatra malefadefaka ohatry mipasopasoka sy manana fotsiny tena tsy hoe raha tsy mpanahy mihitsy fa tena amin'le mahampana be mihitsy no mahatonga hoe rehefa mampita zavatra amin'olona dia tiako zavatra manaitra azy mba hahatonga saina azy zay le izy. Manana zanaka vavy tena 20 taona za tena intelligente izy fa sarokenatra loatra nefa ahoana no atao analana an'izany. Ny zanaka iray kosa lahy kely 12 taona dia tsy dia matoko teny indray fa manontany foana rehefa misy zavatra ataona. Mariana fa le zanaka vavy tena 20 taona tena be resaka sasa rehefa ao an-trano fa vao misy olo lafo dia tena sarokenatra loatra. Dia izy rehefa tena zavatra ohatran'ireny dia aloha mangataka fotoana efa miresahana lavalava. Fa misy teo amin'ny vanim-potoana nisy vanim-potoana teo amin'ny fiainany tena ohatrany hoe nanamarika azy dia nahatonga azy lasa tsy sa maneho hevitra lasa matahotra vahiny lasa zavatra ohatran'izany ka ilainy zay zavatra iray aloha mangataka fotoana. Iya. Misy ve ny todi-pity jeneraly? Zao ny dia fahendrena malagasy nge zao hoe raha todi-pato izy aza manody fa raha todi-pity manodiava zay nge izy asa atao hoe fahendrena ve zany sa ahoana satria ohatry ny karazana ozona ihany le izy fa dia izy fotsiny amiko ataoko hoe fahendrena ihany satria fampitana fahalalana isoroana ny zavatra tsy mety zay ny any andresako azy fa tsy sanatria hoe ozona akory zay fa zay nge zay tianao atao amin'ny tenanao anao ataovy amin'ny hafa zay nge le tody zay le izy fa tsy zavatra hafa le ny tody tsy misy fa ny ataonao miverina saika anytany kely jeneraly namangy fahoriany zay nefa tsy zoky olona sy ray mpianakaviana za tanora vao 13 taona
dia izany no nisolotea anazy mety ve zany metiko ina moa maharatsy an'izany ny fitenenana angeto voatery hoe zao taona vao zay vao mahazo miteny latsaka ianao amin'izao fotoana zao André Matoflavia indrindra ny amin'ny sekoly mpinoana no hitako sekoly katolika na ny protestant koa toa misy fa sekoly katolika ny tena hoe ny ankizy manomboka any amin'ny classe de 7e dia efa azo lazaina hoe afaka mianana takabary tena zakanao fa misy ankizy kely tena ny hafa fotsiny zavatra tsy ekeko fotsiny kosa dia ty na dia mahay miteny tahaka n'inona ary tompoko ny ankizy na ataoko hoe ny adolatsindro aza mba izy no asena amin'ny kabary amin'ny fanateram-podindry na hoe aza izy no asena anisandray mandeha fotoanandro taditiko na tamin'izy ny filoham-pirenena tamin'izay fotoana izay amin'ny fotoana fiarabana ny tratry ny taona ny asaramanitra voalohany taona akisy tanora kely ngamba 5 taona iny 7 taona fa mahay mikabary no atsena hiara-hapa ny filoham-pirenena ny vady mampikotitra mihitsy ao mpitoranao efa tsy azon'ny olona ve ny dikany zany hoe pikabary zany olona hoe pikabary zany ny olona tena pikabary nge dia olona ray aman-dreny olona manana manaiky ny ajam-bolana rehetra tokony ampitana amin'ilay olona ary fanomezam-bolina atan'ilay olona mihitsy ary raha tena marina dia olona mitovy saranga na ambony saranga no miteny an'ilay olona fa zazakely mbola vao mipibo erianany rehetra mipibolo akory dia fa filoham-pirenena mivady no ara-paina dia ohatran'izany dia ohatran'ny falifaly ery ilay olona mahita amiko za dia sahirana mihitsy ao mpitoerana io zany amin'iny mitapitra ny fiarahantsika tamin'ny famakina andreo SMS ireo ankasitrano miala tsiny amin'ny SMS be dia be tsy voavaky ireo noho ny fotoanantsika mametra ndao fitiantsika izay voalaza dia ya ka zay zany akatoko ny fetim-pirenentsika tompoko enimpolo taona ny tsingery-taona ny verena ny fahaleovantenantsika dia mba sioasany ry zany vanim-potoana manana ny tantara tsy verina tsony zany enimpolo taona zany raika amby enimpolo izy amin'ny manaraka dia mba asio hoe ty mba fikasana ataoko anovako raha efa zatra ny fokasigary ianao dia manomboka amin'izao anomboka tsy fokasigary atsony fa fidy ataoko zay mba tena hoe fanomezako azy zany fiverena ohatra fotsiny zany raitsiko zany zany hoe misy zavatra tena anapahanao hevitra mba hanamarianao eo amin'ny fiainanao zany hoe faha-enimpolo taona ny verena dia asio asiny sainam-pirenentsika asio asiny ny hera-pirenentsika aroaksika rehetra fanome asiny zany hoe mifanaja fa tsy sanatria mifanajavangy na sanatria mifanenjika sy fampiteny ratsy sanatria mivavaladinle zay ihany mba fatafatra dia ozy hoe raiso zava-dehibe fantatrarina zany isoratsika n'Andriamanitra mbola hoe manana tombonandro ny ainana zany tsingery-taona faha-enimpolo zany fa-dehibe zany amin'ny manaraka angambany dia ndao ny loha hevitra resantsika ndray dia hoe ny fiatraikany fifandraisana amin'ny hafa eo amin'ny tena eo amin'ny tena manokana zany hoe misy fiatraikany mitondra vokatsoa mihitsy ny fahaizana mifandray amin'ny hafa ho an'ny tenanao ianao so amin'ny hafa ya raha ty fandray amin'ny généraly ianareo dia atsoy ny lara telefônina 22 443 87 dia rehefa azonao ao ny lara telefôny dia atsoy izy rehefa maraina amin'ny valo dia ny tolakandro manomboka amin'ny ronareo miantso azy dia ny fandarantsika zany dia hitatsika any amin'ny YouTube any manomboka ny tolakandro dia miverina fandarantsika raha riva amin'ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany mankasitraka atsika rehetra niaraka tao anatin'izay fotoana izay ary mbola manantena mbola hiaraka aminareo ihany mirary fety sambatra ho atsika rehetrarehetra ao anatin'izao fiverenan'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara izao ialevaty amin'ny lafiny teknika dadisina ambinina no nikirakira ny sary ary ny général Ramakavelo no nanao famelabelara-kevitra ao amintsika rehetra Flaviarako tarsona ny pani mankasitraka veloma mankasitraka mankatelina veloma toka mba hovanina fandarina rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina